amin'ny fofeno fifaliana sy fiadanana tamin'teraka no anatrako anao dia indrindra amin'izy akoho voninahitra ny tompony amin'ny fahatsarany atsika mianakavy toko lasy toko valo izay ny amin'ity fanatretrika indray ty fandarana lehibe zay ifampizarantsika mianakavy ity zany amin'izao fotoana izao mpanomponao pasteur Jean Paul Larakotinirina leto amin'ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao izany makasitraka anao ny amin'ny misafidiananao manokana izao fotoana izao ka nafanao naminy ampampotoana anao mba hiaino sy hanaraka amin'ny vatana ity fandarana zay fampizarantsika mianakavy ity izany miaravana indrindra tompoko lasy toko vavenjaina ary notomoniko amin'ny anaran'i Jesosy tonga fangana aminao ny fiadanan'Andriamanitra izany raha sitraka ao raha dia andaotsika mianakavy miaraka nandatra ny feo ny fivavakatsika eo anatrehan'Andriamanitra za manokana dia matsapa tompoko lasy toko vavenjaina fa tsy mahefa na inona hoy mitombo Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona fa raha miray amiko kosa ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany indraiky sendanitra izany ndao atsika mianakavy miaraka hivavaka amin'izao fotoana izao izany Andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny lanitra tonga eto anatrianao ao tompo ary amin'ny fanitretena lehibe miakolofaka eto anatrianao sy anajako anao anekeko anao aoka tompo tonga eto amin'ny tokantranonyity fianakavianyity amin'izao serasera mivatana izao tsy tonga amin'ny alalan'ny maha-olombelona fa tonga kosa tena aneo ny maha-Andriamanitra anao satria ny teninao mizaraiko ny teninao ampitaiko ary alohan'ny dia mitsoja no sady amin'ny olona zay miaino ny teninao androany tompo tsy trano izy andefa ny teninao anao androany nasitrana azy ary amin'ny anaran'i Jesosy mivaolana izy tompo mifombiazana izy voninahitra eo anao reriana fiadananao tompo ny olona kasitranao mitenena mivantana amiko anao mba hafahako mampita ny hafatrao ka tsy teniko nao mba raketo fa ny teninao tsy ny fandraisan-dahatra tsy ny conviction ananako manokana fa ny fandraisan-dahatra avy amin'ny fanenao masina miteneny ianao amin'ny tsiraray avy isam-baravarana isa-tokantrano isa-vatan'olona amin'izao fotoana izay ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatako sy hovavaka izao misaoka tompo halleluia amen soratsika n'Andriamanitra lehibe ny amina fahatsika niaraka nanatra ny fivavakatsika teo ny mpiaino an-tsaina hitako sady ampanahiko fa hotainy ianao makasitraka anao ndrindrindrindra amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoana atsika mianakavy izay azahoantsika ihany ndray miaraka andre ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izany raha sambany ianao miaino sy manaraka izao fampianarana ny tialohan'ity izao dia mba misy tamberina kely na misy tsià kely tiana ampitaina amintsika mianakavany izany ka ny sitrapon'Andriamanitra efa noreny isika teo alohan'izao mikasika any amin'ny atao hoe fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo izao ry havana malala dia misy karazana lohateny kely zay mampieritreritra lalina atsika napetraky ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny boky nobolana toko fafolo tao zany zay tena toe-javatra mifanohitra ary zavatra marasa saina lalina dia lalina tokoa raha tena dinihana nefa tenin'Andriamanitra zany fahendren'Andriamanitra zany zay nomen'Andriamanitra tandeharana Solomon raha manolotra ny boky nobolana izy dia zao ny zavatra anambara mikasika ny fontsika olombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity manambara manao hoe ny fonony elozy izy dia ao amin'ny akavanany fa ny fonony adala kosa ao amin'ny akaviany ny adala ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia maneho ny tenany amin'ny olona rehetra fa adala izy raha mandeha ny an-dalana mariny zany ry havana malala fa ny fonony iny kosa dia zao mitahiry famindrapo mitahiry fitiavana
mandrakariva fa mifon'ny adala dia mazava loatra ny tena marina fa tia mamaly faty, tia manaratsy, tia mitsikera, tia mametsiny, tsy gaga am'izany nefa raha tahiny ka tonga amin'ny olona miretina ranofo satria maratsy izy vokatr'izay zavatra iainany izay manolozoan'ny mpavelomany zao ary tsy magaka mety miakatra amin'ny tension na midiny satria mifon'ny adala ao amin'ny akaviny fa mifon'ny endry kosa atao amin'ny akavanany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Dia nefa raha n'ilay tenin'Andriamanitra ny fampizaratsika moa dia miteny mihitsy le tao amin'ny bokin'ny mpitoro-teny tao izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra n'indry mpitoro-teny toko 40 manao hoe mifalia ry zatovy teny-ola tanora ianao izy ary mandiana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereva ny masonao kanefa ao ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Riavana malalo everiko fa samy saintsina lalana tsika amin'ny androm-pahavelomantsika raha tena mazava loatra fa nandre tsara ny fanamarana lehibe mezimezina zay nambaran'Andriamanitra mikasika any amin'ny tenin'Andriamanitra zay fampizaratsika teo alohan'izao hoe ay ve za ty ka afaka mandeha tokoa amin'izay jerevany maso, afaka mandeha tokoa amin'izay sitraky ny foko kanefa ny tena marina nefa raha ny zavatra ataoko tsy maintsy antany tokoa amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Dia voalaza tamin'izay fotoana izay aza mety fotanany ianareo ny tenin'Andriamanitra fa fantatrareo fa Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay fafin'ny olona tsy maintsy hojojana. Zay mamafy amin'ny nofony ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy hijiny fa tsy mana avy amin'ny nofony izy fa zay mamafy amin'ny fanahy kosa hijinja fiainana mandrakizay avy amin'izany fanahy zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Riavana malalo ry mpiainao-jaina ry olona mahafinaritra zay manezo tenin'Andriamanitra androany zao a nampatsiaro antsika Andriamanitra fa ny fon'ny adala dia ao amin'ny akaviany fa ny fon'ny eny kosa ao amin'ny akavanany. Mpitoro-teny toko 40 sy 15. Ka iveriko fa rehefa tena nandihy tamin'ny lala ny fahotana lala ny fahatoa ny faratsiana ka natsiaro tena fahadara tokoa ka nasianao miariary amin'ny olona rehetra ny fahadaranao satria tsy sapanao ny fitepon'ny fonao fa tsy atao amin'ny akavanana zay nanonorin'ny tompo azy intsony fa noho ny fitoerany tonatan'ilay fahadalana dia lasa tatao amin'ny akavananao tatao amin'ny akavianao ny fonao dia atsitso zany ny tena marina tsy te ilaza aminao ny tompo anao ry adala anio alina nisy olona aminao ianao ka hoaniza moa zay zavatra nieretanao. Riavana malalo inoko indrindra fa tena te hiala amin'izany fahadalana zany tsika andory isika ole tenin'Andriamanitra ny fampizaratsika hiarerera ho an'ny tenatsika any an-danitra mangatataka n'izay mitenin'ny mpanosarany manao hoe mampianara ny tompo anisan'ny andronay mba anananay sy azahoanay fo endry ho tenin'Andriamanitra any ianao raha lasiana bary ray aman-dreny balaky. Antianao am'ity dia hitodika manokana ihany ray zany tsika mbola mikasika ny amin'ny tena atao hoe fonjanak'olombelona enivon'izao tontolo zao. Amin'izao fotoana an'izao ndray dia andaotsika hifampizara zavatra ihany mikasika any amin'ny fonjanak'olombelona. Andraisantsika lohateny lohahevitra anankiray indray amin'ity androany ity mikasika any amin'izao tenin'Andriamanitra hifampizaratsika zao. Ka raha misy baiboly eny am-pelatananao iny taky zao nanako zao ara na azo lazainao hoe mety tsy mitondra baiboly ianao dia mba vakio ity tenin'Andriamanitra zay fampaherezatsika tia amin'izao fotoana zao a izany. Atao amin'ny bokin'ny mpitoro-teny nozaraina amintsika mianakavy amin'izao fotoana zao a izany. Mpitoro-teny toko 7 andininy ny faharoa sy ny fahatelo dia zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristia tompontsika. Tsara ny maka amin'ny trano misy fisaonana no maka amin'ny trano misy fanasana fo amin'iny hafaran'ny olombelona rehetra ary ny velona andatsaka ampo izany. Eto amin'ny andininy faefatra ny fon'ny endry dia ao amin'ny trano misy fisaonana fa ny fon'ny adala kosa
dia ao amin'ny trano misy fifaliana. Alleloia. Avy amin'ny teninay ry mpiaino adrainy, mpiaino mahafinaritra zay mpanaraka tsy tapaky zao fandarany zao. Fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo zao. Ifampizara ndray tsika mianakavy amin'io. Amin'ny tenin'Andriamanitra io. Vonona vienao andray. Vonona vienao tena linika lalina ny tian'Andriamanitra rehefa fiaina aminao androany. Misy toe-javatra anankiray miseho indray eto androany raha lasiana vavy. Raha fitinina zany ny lohatenitsika ny loha hevitsika eto androany ao anatin'ilay fampianarana lehibe hoe fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo zao, dia tokana ihany raha mijeritsika teo hoe fon'ny endry sy fon'ny adala, dia ny loha hevitsika eto androany indray zany dia hoe ny fon'ny eno izy izy dia ao amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fon'ny adala kosa any amin'ny trano misy fifaliana. Fisaonana sy fifaliana. Ny fon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fon'ny adala kosa makany amin'ny trano misy fifaliana. Zay zany no lohatenitsika eto androany hoe fon'ny endry sy fon'ny adala. Fon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fon'ny adala makany amin'ny trano misy fifaliana. Ry havana malala zay manana tombotsoa manokana iainan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra ifampizarantsika eto androan'izao izany. Raha mametsa-panontaniana aminao aho zay tiako valiny materitseritsy ao manokana dia hoe raha ianao tokoa moa no misafidy, satria ny fiainana nge ry havana malalaka safidy. Safidin'ny olona raha ho any amin'ny tsara izy na ho any amin'ny ratsy. Safidin'ny olona raha nisy soa izy miafa na nisy ratsy. Safidin'ny olona raha ho any amin'ny tena ataoko hoe ho any amin'ny fifaliana izy na ihany koa ho any amin'ny ara-elo. Ka raha mipetraky zany ny safidy zay isafidianantsika, raha mipetraka aminao ny fanontaniana aiza marina moa no tianao hoe androany am'izao fotoana iainanao androany, am'izao andram-pahavelomanao androany zao, satria ny androany aloha fa isika tsy afaka irereny amin'ny ampitsy mihitsy. Tsisy afaka itsika saiteny sailaza mane zany ray aloha ny tena marina, manamboly, manan-karena, manana ny zavatra rehetra. Zany olona matanjaka, mahery, jerety fatandrako, jerety fatanjarako. Zay ny tena marina, tena aramaso io nge mpanao fanatanjahantena nge iza tsy mikoy ihany fa matanjaka sy tena mahery tokoa. Izao sianao tsika rehetra ry havana malala, tsisy afaka irereny mihitsy manao hoe mbola mety ho velona raha pitsona raha afaka pitsona aorinan'izay, fa tsy fantatsika ny andro iainatsika. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra teny ato amin'ny boky noabola anaty ihany manambara manao hoe aza mirereny amin'ny apitso anao izy izy, fa na dia nivoaka ny anio aza tsy fantatrao, na dia nivoaka ny anio aza tsy fantatrao. Zany ino natonga le tenin'Andriamanitra hitatsika tamin'ny talohany zao, satria ny fon'ny eno izy le tenin'Andriamanitra dia zao ao amin'ny akavanany, fa ny fon'ny adala ny miakaviany. Ka natonga lay lehilahy teny tao amin'ny filazantsara io ka manao hoe rehefa nahy io manana hanina ampy ianao manitry ny taona maro ianao, zay tsy saintsaina, minana am'izay, misy soa am'izay, mifalia, hanina ampy ianao manitry ny taona maro izy. Fisy tsy nieritseritra mihitsy hoe ny tompony teny taminy ry adala, anio alina nisy olona aminao ny ainao. Raha ny faniriny sy ny tompony zany dia iaina manitry ny taona maro izy. Fa Andriamanitra kosa dia zao ny teny ry adala anio alina nisy olona aminao ny ainao. Ao an'izy zay zavatra anorinao. Ry havana malala ao zay manao izao tenin'Andriamanitra andro am'izao tsy misy tokoa amintsika malala ny voaka ny atsasakadiny aorinan'izao na ny adiny ray aorinan'izao. Tsy misy mahafantatra ny voaka ny ampitso, satria na dia ny voaka ny anio azy tsy fantatrao. Voy nefa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ampoan'ny andro izy izy ny ratsy miseho eo aminy, ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Ry havana malala, ry mpiaino mahafinaritra zay mihaino zao tenin'Andriamanitra eto androany zao raha mametraka safidy aminao Andriamanitra azy androany, raha mipetraka ny fifaliana sy ny fahoriana, satria ny fon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaonana,
fa mifoniny adala kosa makany trano misy fifaliana raha ianao miaratsy ny tompoky lasy tompoky fahaviajainy tsy manolotolo anao kory fa raha izao pasteur Jean Paul Larakotomeliny mivelatry ataonao ka tsy maintsy mivelatry ataonao tsika mianakavy fifaliana sy ny fahoriana aiza marianao za mino fa tsisy amitsika isafidy ny fahoriana mihitsy fa izao zay indray aloha tsy manimo zany fahoriana zany zay ny fiainana ve fa mangidy de ny fiainana koa hoe de mbola mety amin'ny fahoriana ary ve fa raha azontsika elany ny fahoriana io hoe maty verany olona tsy fatapino miaratsy iny amin'ny fitenena malagasy hoe tsy taovako tsy mivoliko iny inona no liako any fifaliana aloha zao fifaliana ihany de mbola fifaliana tsara aleoko makany amin'ny fifaliana za ndray tsy safidy ho any amin'ny fahoriana anao vino nefa ry mpiaino an'izay ry havana malara Andriamanitra ny teny fa mifon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaonana fa mifon'ny adala kosa makany amin'ny trano misy fifaliana zany hoe tena marina zany tsika ny tena izy na de tompony safiditsika atsika de fatary ihany ny fonao fon'ny endry sa fon'ny adala ndrany misy nge olona ny tena marina mazava loatra fa tena hoe ory avamanany tsy te hivaky loha tsy te hieritreritra amin'ny fahoriany hafa manovaina raha tsy mbo marary ono epitenana malagasy anazy zany ka fahoriana zany ny fiainako ve ary any tsia fifaliana aloha zao zany ndray ny tena marina tsy te hivaky loha mikasiny amin'ny fiainany tsy te hiraharaha momba azy zany nge raha asiana bavy ray aman-dreny ny zava-misy iainatsika zanak'olombelona ao anatin'le fony zanak'olombelona midonza tontolo zao zany ny zava-misy nge ry havana malady tsisy te safidy ho any fahoriana zany fa raha mbola misy koa fifaliana ka samy safidiana anao de zafady fianako so amin'ny fahoriana zany za tsy andeha ho any fa tsy maintsy fifaliana aloha fifaliana aloha raha sokelany ty fahoriana ty tsy andeha ho any mihitsy any tena maro fa tsy maintsy makany amin'ny fifaliana nefa nge ry havana malala mazava tsara zany fa mifon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaona na fa mifon'ny adala kosa makany amin'ny trano misy fifaliana zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny adala zany makany amin'ny trano misy fifaliana mandrakariva etona de telaza amiko sy aminao Andriamanitra raha lasiana vary lanjalanjao ny fonao jere marina ny fonao iara-ny toe-javatra ohatr'izay ve ianao tsy mifalava taka nyto tsisy mijery lozan'ny olona ny fahorianao raha manamolo manan-kariva manana ny zavatra rehetra ianao raha matolotolotsy ianao metsaka amin'ny olona mila ranoranony aminao mialatsiny miala fo ande fitenenana manatonanao ny olona milina rapaladia aminao izy mananatra anao mitokadoka anao miteny aminao matanjaky anao ianao mahery tsisy takanao ianao debo sefo anao ianao takan'zao vokatry zay mibotsina amin'ny fon'ny olona mrere izy fa ny zavatra anakiray tsapa rehefa ritra ny fanananananany rehefa tsy mananana inana iny izy de ny tenin'Andriamanitra ihany ny tenindre olona manamara manao hoe miarena ozy mamaro sakaiza ary ny zanak'olombelona manamara manao hoe miomahi tsy le lafin'ny namany tsy tenin'Andriamanitra zay raha manankareny manamolo manana zavatra rehetra ianao manatonanao ny olona rehetra zay mihitsy ange ny tena marina le toetra ny fon'ny olona ry havana malala fa misy olona ory avamanana tena ory avamanana zay ny eo-ampolo zay tsy te hivaky loha aminao izy satria manana tsy te hiraraha aminao izy satria azo ny zela iny tsy te hevitra anao za tena ty laza aminao mampanompon'Andriamanitra zay de mivavako anao hotain'Andriamanitra ny anao ivaza olo anao zao ho sitrany le retinao fa zao foany tadiavo fa ny fon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaonana fa mifon'ny adala kosa makany amin'ny trano misy fanasana tadiavo fa mifon'ny endry ao amin'ny akavanany fa mifon'ny adala kosa any amin'ny akaviny ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fatary tsara fa ny foko sy ny fonao ilaina dinian'Andriamanitra mila jerevan'Andriamanitra fatarin'Andriamanitra mandrakariva ary jereva nge ry havana malala ny tenin'Andriamanitra zay voalaza indrindra andreka vakitsika ny tenin'Andriamanitra anakiray
zay voalaza ny tenin'Andriamanitra zany a atao bokin'ny Filemona ny andininy faefatra ambin'ny folo no andeha ho jery efatsika. Filemona andininy faefatra ambin'ny folo. Raha mijery ianao takany tsisy bokin'ny Filemona zany ny baibolinao angabo izy ianao, satria ny Filemona takelaka anankiray ao aloha ny bokin'ny Hebreo misy azy. Zany hoe Filemona zany a zay vao Hebreo any amin'ny testament vaovao any. De ho le tenin'Andriamanitra amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ny Filemona manao hoe Filemona zany andininy faefatra ambin'ny folo satria tokora ihany izy. De ho le tenin'Andriamanitra manavara manao hoe nefa raha tsy nanaly zay hevitrao ao aloha de tsy tanao na inona na inona mba tsy tony amin'ny fanerenana ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Misy fiantraikany amin'ny fotsikeny soa ataotsika mba sitraponao ve ny tena natonanao marina n'Andriamanitra sa noteren'ny paster ianao na noteren'ny zavamisy ianao na noteren'ny olana ianao? Mba tena sitraponao marina ve ny anatonan'Andriamanitra sa no mitahotra fanao fatarapitra na mitahotra fanao misy mandindindindina ny fiainanao hoe matahotra amin'ny alina ianao ohatsa mitao misy manakenta ohatsa mitao mitsakambolo be zany ianao rehefa tonga ny alina hoe na amin'ny riva na ny maizimaizina ohatsa misy fanana matahotra anao. Zay ihany ve ny tena marina ny anatonanao n'Andriamanitra sa tena misitraponao tokoa? Nefa raha tsy marala ny hevitsao aloha Andriamanitra, ny hevitsao zay misy fifandraisany amin'ny fonao de tsy tanao nininina aminao mihitsy izy, mba tsy toy ny amin'ny fanerena isoa ataonao io fa kosa misitrapo. Izao ianao tsika mianakavy mila manao sotsika satria voalazan'ny baiboly mazava tsara mihitsy fa izay malalanao sozy izy any amin'ny bokin'ny Jakoba toko fahaefatra kanefa tsy manao de eloka ho azy zany. Zany hoe ny tena marina zany ianao zao tsika mianakavy raha volona tokoa volona ary tena malala anao soa isika nefa tsy mba manao zany soa zany tsika eloka ho tsika zany. Raha lasiana vava ray aman-dreny a ny soa ataotsika eny iny indanatsika eny amin'ny trano misy saonany iny satria ny fon'ny endry maka amin'ny trano misy saonany. Fa raha tsy ataotsika kosa mifakanesantsika eny amin'ny trano misy fifaliana, raha misy avatsika, raha misy namatsika, raha misy olon-tetsika, na misy mpiara-monina amitsika na prévôt de religion amitsika, na misy mpiara-mivavaka amitsika, na misy mpiara-miasa amitsika, iarany faorina nefa ianao tsy makany, iarany nare nefa ianao tsy mba mampahery azy. Azadiny fa ny fon'ny endry maka amin'ny trano misy saonana, fa ny fon'ny adala kosa maka amin'ny trano misy fifaliana. Ny soa ataoko sy ny soa ataonao no tena marina, tena mba misitrapo tokoa ve zany sa ny tenin-java-misy fotsiny tsika. Fa raha tsy malaly zay hevitsao aloha ny tompo, tsy tanao nininina aminao a mba tsy toy ny fanerena ny soa ataonao fa kosa amin'ny sitrapo, amin'ny sitrapo. Mba vonona ny misovy ianao amin'ny mpiara-monina aminao, mpiasanao na ny mpampiasanao, mba vonona ny soa ny olona rehetra ve ianao, mba vonona ny aina am'izany ianao io satria malalanao soa ianao nefa tsy manao satria manany hevitsao, manana foniavonatiny, manana fofeny fahakalana, manana fofeny fitsiritana satria ny fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo zao mitondra atsika hanompa analavitra an'Andriamanitra, mitondra atsika ziriziry amin'ny hevitsika, andehanantsika amin'ny lalany nota zay andehanantsika. Rira raha sy anavavy ray aman-dreny any za mahalala ny seho nefa tsy hanao eloka avao zany. Za mino fa Andriamanitra ny anomentsika fanahy fahazavan-tsaina, anomentsika fanahy ny fahiratatsaina Andriamanitra ka atonga atsika mianakavy any afaka hanana fo endry am'izao fotoana zao. Ilaozany ny fo adala. Isa tokoa moa amin'ny olombelona tsy manana fo adala zany, tsisy olombelona eo amin'ny baiboly eto ambonin'ny tany manao ny tsara ka tsy nanoty. Ny fisainana rehetra avy amin'ny fon'ny olona age hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Genesis toko fahafito de zao ratsy any mandritry ny andro e satria tsy tsara zay sitratsika eny mety ho tanterakitsika fa raha tsy sitrakitsika. Ny fonjanak'olombelona eto anivon'izao tontolo zao de ratsy mandritry ny andro
isan'andro raha mbola mitempokony any ratsy foana ny fisainana, ratsy foana ny tempony, ratsy foana ny tem-panana. Nefa na ampianaran'Andriamanitra atsika indrindra zao tenin'Andriamanitra zao dia ialantsika sy elozantsika amin'izany ara-nandro izay, satria mifono ny adala ato amin'ny ankavanana fa mifono ny elo kosa ao amin'ny ankaviany. Eto am-pamaranako zao tenin'Andriamanitra izao dia inona marina azy zany tokony tena ataoko hoe ny fitezantsika ity fotsika ity. Nahoana ny tokony ataontsika, ny tokony zavatra ianantsika mba hiverenan'ny fotsika ray amin'ny tena fitiavana an'Andriamanitra. Satria ny fanatanjahanao ny fonao ngeny dia tonga n'Andriamanitra hitanao. Tsy afa fatakatsika mianakavanao fanatanjahantena. Raha tia ahery ny olona anankiray, raha tia tanjaka izy dia tsy maintsy manao fanatanjahantena. Raha tia ho sitrana, raha tia ho salama dia tsy maintsy manao fanatanjahantena. Hitanao, zany no mahatonga ny dokotera mpitsambo iteny manao ianao ve misy tension? Lala tokana ahafahana anasitra ny tension mba mandehana tongotra kely. Aza teny ambony fiareny foana. Zay no lazan'ny dokotera. Zay no lafiny ara-medikaly zany. Fa Jehovahandriamanitra nefa mampanasitrana amin'ny fon'olo. Ka inona zany ny tokony ataoko sy tokony ataonao mba hanamboarantsika ny fotsika amin'izao? Ny mpahavelomantsika izao. Ndao tsika maky tenin'Andriamanitra anankiray a. Timoty voalohany toko voalohany hoy tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, vakiko manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo anie zao tenin'Andriamanitra sao hoe. Zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika. Misaotra ny Kristy Jesosy tolotsika aho izay nampahery aho, fa nataony mahatoky aho ka noteneno amin'ny fanompony. Dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika ny papahory, kanefa nazo famindrapo aho satria tamin'ny tsy fahalalana ny nanaovako izany no ny tsy finoko. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Andininy fadimy ambin'ny folo. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny izao. Tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota, ary tamin'ireny dia izao no lohany. Andininy fa enina ambin'ny folo. Kanefa zao no namindra ny fotaniko dia mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany faharapo rehetra ho fianarana ho amin'izay ino azy ahazahoany fiainana mandrakizay. Ry havana mahafinaritra, ity fijona vavolombelona ity nge ry olona ka nataon'ny apôstôly Paoly zay nahazahoany ny teny teo masin'Andriamanitra mihitsy ny raiketina nyity boky ny Timoty toko voalohany. Ity manambara manao hoe misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika ao izy zay nampahery aho, tena nataony mahatoky aho ka noteneno amin'ny fanompony. Zao misy kapiteny ratsy fahiny, zao misy kapanitsika sy papahory, kanefa nazo famindrapo satria tamin'ny tsy fahalalana izy nanaovako izany no tsy finoko. Raha lasy anadava ray aman-dreny tsy mbo mahalinanao ve zany? Dia mitondana zany izy mahatoky izy ka tokony ekeny amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny izao. Tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota hoy izy kanefa tamin'ireny zao ny lohany. Teny ratsy izy, mpanenjika izy, papahory izy, fa nazo famindrapo. Ny tompony amina fo aminao, raha hiverina aminy, hitodika aminy ianao. Nazo famindrapo izy satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany no tsy finoko. Ry havana malala no mifampiankina be dia be ny miara nofonao sy ny ara-pananao. Aza ty nefa fa ny nofo manohitra amin'ny fanahy, ny fanahy manohitra ny nofo, mifanohitra izy roa zay tsy ahafahan'ny olona mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tianao mianasitrana ny nofonao satria marary ve ny nofonao, voagetra ve ianao, manaitaina ve ny vatanao, tonga aminao daholo ve ny karazana aretina samihafa, ny areti-po, ny areti-naty, ny areti-bavony, ny areti-tsinay, ny tena maro, tena tsapany fomafo anatinao izy zany karazana aretina zany, ny tension, ny diabeta, ny samihafa, zany hoe mamatitra anao anohany na firitona zay na mahatonga zany aretina zany teo amin'ny fiainanao. Raha voaniny verina amin'Andriamanitra ianao, ifonao io mihitsy atonga reny Jesosy. Vaireny fonao e, avy Jesosy hiditra ao anatinao, satria ny tompony teny any amin'ny boky noabolana hoe anako izy atonga reny fonao. Raha manohitra ny fokotry ny fonao eo anatreh'Andriamanitra, ninona fahotana mafaty vitatsika
mpanenjika ve, papaolo ve, mpitenanatry ve, sy ny sisa, mpanakina ve, tsy tiany tsara, mpanatika ve, mpanomposa, mpilalao-ody gasy ve, mpilalao-ody ve, mpamon'olona ve, miziziry amin'ny hevinao hatram'izay ka hatram'izao ve anao rira lasianabavy matokoka tokony akena mifakasitrana reo zao tena zao. Raha iverina aminy ianao androany, anapakevitsy hitodika aminy ianao, le fonao io mihitsy atolo ren'i Jesosy, fa raha manohitsy amin'ny fonao aminy ka miala amin'ny fahotany todika amin'Andriamanitra, mibebaka amin'ny faratry iny, manaiky an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fonao ianao androany. Trany ny aretinao, vany ny fampatoranao, ary androany anifagaka anao Andriamanitra. In'izany ve ianao? Androany azy raisy zao tenin'Andriamanitra zao. Ny fonony endry ho le mpitolo teny toko fafity teo, maka amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fony adala kosa maka amin'ny trano misy fifandrina. Ely ve zany ianao sadala amanginao ny Andriamanitra. Vonina mila foano sy aminao amintsika menakavy Andriamanitra. Raha angataka foheritsika am'izao fotoana zao, mampianarana io ny mpanosana isany andronay mba azahoanay fo endry, azahoanay fo endry. Ivavaka tsika am'izao fotoana zao, raha ivavaka tsika toroy iny Jesosy ny fo. Anontsika tsika tompolasy tompo-pahavenjana ivavaka. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitsy, tena tsara indrindra ianao, makasitraka ao, manaja anao, mamivoninahitra ny fahatsaranao, ny amin'ny teninao ny fampizarany teto tamin'ity androany ty. Nampianatra any indray ianao Andriamanitra, satria ny fon'ny adala izy ianao makany amin'ny trano misy fifaliana, fa ny fon'ny endry makany amin'ny trano misy fisaonana. Mampianara ny tompo anisany androny azy ny fon'ny endry, meo ny fanany fahazavan-tsainy, fahiratan-tsainy, tsy faly ny fahoriany hafa. Voninao soa satria anao miteny fa zay mahalalana soa izy ianao, nefa tsy manao heloka ho azy. Ka raha iverina aminao i olonao zay neny miteninao androany io, namina fo taminy ianao, namela ny heliny ianao, nanangana zo zanakao ianao, nanasitra anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Androany tompo, aoko ho azy ny teninao ary tsy iverina aminao, raha tsy misy tena ako ny lehibe ao anatin'ny fony amty androany. Voninahitra de onore ihany tompo, zao fampianarana fonjanak'olombelona ivy zao tojo zao ny mitondra fanasifainana ho an'io olona io, tena tsapany maro fa ty azy ianao. O voninahitra de onore ihany tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Alohan'ny amaranantsika menakavy zao fizaram-potoana anankiray lehibe zay men'Andriamanitra atsika zao, zay tena isorako anao manokana ny fananao faretana hatramin'ny farany. Tsy manondro ny saiko sy mifoko aman'eritseritra, fa ty hivavaka manokanao anao manoloana ny fahoriana, zava-misy, ny olana, ny aretina zay tena manjoanao am'izao fotoana zao isa. Inona ny aretina mazo anao? Areti-po ve? Areti-naty ve? Areti-mavony ve? Tension ve? Diabeta ve? Aretina mivo na amiray ve? Tsapanao tsy miasa tsara tsony ve mitovy anatinao? Am'izao fotoana zao nga menao voan'ny cancer, na mety ataoko hoe mety manao dialyse zany hoe la mivola tena tsy toko tsy foana mihitsy ny tena marina, satria tsy miasa tsara tsony ny voanao ny tena marina na ny rainao, ka vokatry zavatra zay ao amin'ny toeram-pitsaboana ve anao ankehitriny, olona misy fanantenana lehibe anao androany. Vavako anao apitso mifaritra marary anao tananao, raha manatsiky ty serasera mivatana amin'ny Facebook ty anao na amin'izao YouTube zao, ty fampianarana lehibe naizana za toerana misy anao to ambonin'ny tany, na ito Madagasikara na hitan-dranomasina, za mihitsy tsy mahita masina ao, fa tsapany fanahiky ny zava-misy amin'ny fiainanao, naizanaiza toerana misy anao vonirotsaka tsetra amin'ny fiainanao Jesosy androany. Ary nasitrananao izy, raiso aza ny fanasitranana, satria andefa ny tenin'Andriamanitra nasitrananao. Ny tompotsika dia araka ny teniny fa tsy Andriamanitra iny akaiky any, fa ny lavitsy ihany koa. Naizanaiza toerana misy anao to ambonin'ny tany, apetso amin'ny faritra misy anao, marary anao ny tananao, fositranona anao androany. Vavaka anao. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy, manolotra ny fiainan'ny fona eo anao, mpanjakanay tomponay Andriamanitra ianao, vonjeo olona ampianao io, hitanao fanitainam-batana, tsy miafina aminao ny ratsa-pony, ny aretina, ny aretim-po, ny aretin-naty, ny aretim-bavony, ny cancer, mianjanjaloatra aminao tompo ny tena marina, ny aretina amin'ray zay mahazo azy ankehitriny. Hoana amin'izany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy, satria meno fahefany zay, mitsamatra ny fanitain'ny olona io, sitrana ny aretiny,
miverina mody voavoana iny taova rehetra ao anatiny ary amin'ny anarany Jesosy satria tsy Andriamanitra nika kely no tompo familavitra iny sitranin'izy izy androany sitranin'izy izy androany sitranin'izy izy androany amin'ny anarany Jesosy raisy ny fanasitrana voninahitra tompo demonreny amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo fatako fa ny olombelona sy aminy tena mafy tena matanjaka zay zao retina mahazo azao ka rehefa kosa eo tsy anao Andriamanitra tsara tsy mampatanjaka zany retina zany fa tonga anao Jesosy mba hanasitrana azy raisy ny fanasitrana am'zoany am'ty androany ty amin'ny anarany Jesosy tompo misaotra tompo halleluia amen halleluia za de misaotra an'Andriamanitra fa sitrany anao rehefa andraisanao mifanasitrana aza misalasala mino mifoko rehetra fandraisanao mifanasitrana mba atsore pasteur Jean Paul jiovavolombelona aminao ny am'izay nataony Jesosy taminao lazao mihafa ny fanasitrana mifagagana andraisanao teto androany ary lazao manodidina anao fa zao fampianarana fonjanak'olombelona nivozatozo zao tsy natao hiampangana na natao mezatriny na natao nakianana fa natao ananganana sy ananatana anao milo raha lasiana vary fa ilaza mihafa ianao aoky jiovavolombelona mivoninahitra Andriamanitra satria na mifagagana taminao izy tamin'ny androany ty voninahitra de ho an'ny tompo Jesosy irazany hitanao any Andriamanitra manatena eo anao tsika nay amin'ny fampianaratsika fandaratsika manaraka fonjanak'olombelona nivozatozo zao lazao ny avaratra ambarao retriny lazao ny hafa lazao ny naneto Madagasikara ny mpitandroanomasina ambarao am'izao fampianarana amin'ny YouTube zao mba ho raisiny ny tompony hitanao hitay azy koa voninahitra ho an'ny tompo Jesosy irazany manaovy ino atsika amin'ny anarany Pasteur Jean Paul rakoteniriny ary manatiny eo anao indray amin'ny manaraka izany samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetra tompo plasy tompo faly atsay